Miraba tokolasiko vavy anatin'ny fandarana actualité anao androany fandarana isaky ny aladeriva moa zany zay amezatsika ny vaovaosongadina tamin'ny herinandro mba ahafahantsika amindray koa vahiny zay afaka makafaka ny zavatra lehibe misongadina tamin'ny herinandro iny ny resaka politika moa izy tia resantsika androany ny daty-pifidianana izy ny mandeha aloha législative sa présidentielle ny liste conscription électorale ny famitsorakeloka ireo mpitsopinenana ara-politika zany ary dia nisafidy zay pailalana zay efa niaina taminatin'ireo république zay mifanisinesy teto Madagasikara ataontsika hoe zokiolona mihitsy ary am'izany lalàna zany ary tena raha fitenena de expert juridique izy tsy izy zany fa Andriamatoa Honoré Rakotomanana faly mandray anao zay dia fatkeo tonga ato am'tilatra studio manarapenitra studio tsara misy le izy ary faly miaraba anao Andriamatoa Davidson fa de fatkeo miaraba ny andro technicien miaraba koa ny zay vahoaka malagasy zay mahita na mijery izao fahita lavitra zao izy te moa zany sady ady hevitra kely eo aminay ndrala mianaka zany no hoe resaka fanazavana araky ny tena lalàna mihitsy izy moa de may président ny ACC azadintsika tamin'ny fotoanandro ny ary zany hoe vao mahafehany zavatra rehetrarehetra amin'ny lalàna fantanina voalohany président de hoe resaka be mihitsy eto amin'ny firenena resaka hoe ny solombavamboaka no atao aloha ve sa ny filoham-pirenena ahoana mba nihevitry ny pailalàna ianao fijerinao am'izay manokana misaotra Andriamatoa Davidson ny ako ny hevitra de tena tokanao ihany ary rehefa vita lay tetiandro ny rahan'ny senita sy ny atao hoe pailalàna expert tamin'ny firenena mikambana iny efa tapaka efa volana maromaro zay de zay ihany zany tokony hipetraka antony voalohany de antony lafiny araky ny lalàna zany zany hoe dino tsara nge ny lalàna aoko sika tsy maka ambolony fotsiny fa tsara manika lalàna tsara jereo zany fa hoe asa mety isy kajikajy na hoe ina ny veriny sasany angambany hoe alao ny firombavamboaka ndray no atao aloha fa tsy ny fifidiana zay oflohan'ny république tadio nefa fa araky ny andininy fa 7 amin'ny tondrotra zay efa lasa lalàna zany hoe apiarina amitsika olo rehetra to Madagasikara zany caractère général mihitsy io zany obligatoire impersonnel zay zany lazana azy raha miteny frantsay de zao hoe ao amin'ny faraparana raha amindrambodrambony io de milaza fa hoe tsy mifarana ny transition zany raha tsy ohatra vita fametrahana amin'ny toeriny ny filohan'ny république voafidy zany hoe investiture du premier président de république de la 4e république ka eritreto am'zany izy fahorizitsika vahoaka tokony tsika vahoaka mihitsy satria beso maro ny tena tena mijaly raha ohatra ka santry mivavaka hoe ny fifidiana sombavamboaka no atao voalohany de mbola roviny zany fifidiana filohan'ny république de mbola anatin'ny teterabita tsika fa mbola tsy mivoaka amin'ny teterabita eritreto am'zany zany zay zany antony ankiray vaovao zay andininy fa 7 amin'ny rambony io zany hoe amin'ny teny latiny izy de hoe in fine nareo mpiaratra koa reny manao hoe tena angisy de hoe in fine sy in fine fatra style ka nareo fa in fine tena phrase de zany hoe rikatra à la fin dikan'iny zany tena manana karakan'izay de zao raha ohatra zaka hoe voafidy ataotsika voafidy ny solombavamboaka vidina atao fividiana solombavamboaka amin'ny 20 mai de izy zao zany tena isy misy fikorotanana eo amin'ny lalàna mihitsy zany zany hoe imbroglio juridique raha ohatra ataotsika amin'ny teny vahiny zany le satria zao nahoana voalaza amin'ny tondrotra vakio ny tondrotra rehetra manontolo misy fomba filazana ny hevitry ny lalàna méthode d'interprétation des normes juridiques takany misy filazana ny hevitry ny soratra masina io zany andrareo théologiana io zany ka tsy maintsy vakina daoly iny tondrotra manontolo iny fa izao zany na voafidy zany solombavamboaka tsy azo alana ny premier ministre tsy azo alana ny CST tsy azo alana ny CT zany hoe tsisy empêchement tsisy motion de censure raha ny teny français zany vakeo daoly ingeny tondrotra hitanareo mazava tsara zay fotoana zay fa zany hoe izy chambre anako tampoka zany de chambre daoly zany zao ny tiako reo zany eto am'le hoe tsy azo alana aloha ny CST CCT io de vita satria zao raha fangaro zany satria miaraka ampiarana zao zay ny tena ohatra manahiranatsika eto voatery ara-piarahana miaraka
ny lalam-panorenana tamin'ny raiky amby folo décembre folo sironjato soa arivo zany sy ity tondroro ty ka raha voarazany fiapetra tetezamita indray a mile lalam-panorenana iny a de hoe raha voavoafidy ny solomba-vamoaka de sady manao ny asan'ny loolona nko zany a mandra-voafidy ny olona hitanao zany le manahirana kanefa zao ny motion de censure zany hoe ny député tsy afaka manokana gouvernementa mihitsy mandrisa ny tetezamita mandrisa ny tetezamita fa rehefa mitsangana ny république faefatra rehefa voalazan'le matoro arakotaserika moa hoe rovina mitsangana ny république faefatra zany rehefa tena tafatsangana ny république faefatra de am'izay fotoan'zay a zay vo afaka mampiasa reo andinin-dalàna isan-karazany a voalazany lalam-panorenana vaky tsara andininy faefatra amby dimapolo amin'ny lalam-panorenana de manompoko amin'ny andininy fa valo ampisivifolo ka hatrany amin'ny fa efatra ambizato telo ambizato a amin'ny lalam-panorenana io zany de misy ohatrany hoe afaka mandraviny antemera-pirenena na ny filohan'ny république de am'izay fotoan'zay hitatsika am'izay fa tsisy raha ohatra zany am'izao hoe raha ohatra alefa ny solomba-vamoaka mialoha dia mbola nyfeny tondrozotra zany mbola voatazinao a de zany hoe tsy anina fahefana kory zany izy zany tsy afaka anao ina tsy afaka anao ina le solomba-vahoaka satria mazava ny voalaza andininy fasy amby roapolo a le farany indrindriny izy a amin'ny tondrozotra zany de tonga amin'ny hoe tsy hitako zay tokony anaovana voalohany zay faharoany zay akoatrany hoe imbroglio juridique zany hoe tena mifamofao be zany le lalàna tsy hitatsozy ilazana azy a fa eo am'le hoe tena ny ataontsika hoe question d'éthique amin'ny fanikiana teny malagasy ngamba de hoe tokony anana toetra tena mahisy anao toetra marina anao tena mentika anao a de hoe izao nizanizy zany a za tsy mijeritavan'olona mihitsy a fa izao nandritry ny fivolana moa zany a tsy nitenenina mihitsy hoe tsy mety ho fividianana filohan'ny république voalohany io fa mety ho azo ovany io efa niombana dolo zao zay ataontsika hoe candidat am'zany de efa nansainy ny toe-tsainy nan'io lefa mety hoe eritreretina hoe mpifidy azy a efa voamana am'zany dodoly tonga de hivadika tapika eo zany a am'y teny français de tonga de hoe misy chamboulement de hoe asa eritreritry ny any am'zany fa eo question zany hoe eo amin'ny lafiny lalàna zany a eo amin'ny lafiny le hoe tena hoe mafahamendrehana sy hoe maolotsotra sy hoe bonne foi etika de veriko zay fa mba hafahafa ihany le izy ka efzay ihany efa tafiditra am'izay ihany fanontanina manitika azy zany hoe raha am'izao fotoan'izao zany a satria misy tetika moa zany be deabe le hoe tokony esorina ny premier ministre belgique ny premier ministre am'izao fotoana zao zay voateny ao anatin'ny tondrosotro io zany am'y teny frantsay ilaina tsiny amin'ny actuali inamovible io zany hoandra-bavitany tetezamita ve raha ny tena marina de hoe premier ministre ny raha nanenry io na hoe premier ministre de consensus moa zany ary ny anara moa am'y teny français mialatsiny mampiasa ny teny français fa ohatrany hoe le hoe premier ministre de consensus ary ny akiray le hoe chef de gouvernement de la transition de l'union nationale tena hoe fasiam-pirenena mihitsy le zany ka raha vo andra le premier ministre zany anao de rava mety ho rava koa le fasiam-pirenena zany ka tsy hoe amintsika hoe samy maha-olombelona ama malagasy tsika koa fa na fijeriny ny anivilany antsika zany de hoe ahoana mariny reto malagasy reto hoe efa raha zany hoe zao ty anytya rehefa hoe de mivadibadika andraiky ka izay le fadibadina zay satria zao ny ohaty zany de ohatrany hoe amin'ny tenenao tombo ray aman-dreny ray aman-dreny any tena na de laza moa zany sasany hoe dinosaure reny tsy ilainantsony tsy maninona fa raha hitsin'olo zay ka angamba mbo misy mpitady ihany raindray mbo misy takanao zao mbo mitady ray ihany zany vaingina ny tendany zao a de hitanao zany fa zao hoe zany fadibadiany zany a zany moa question d'éthique zany a amin'ny fanazana lalàna ahoana ihany reto malagasy reto sika malagasy de ohatrany hoe olony fihavanana ary sika tokoa de hoe niezatsika de hoe fanjakana tan-dalàna za moa de tena tsy menatra mihitsy a no miteny ary mamerimberina mihitsy a na mpianatra na mpiara-miasamiko a isika de manan-karena amin'ny lalàna fa ohatra sarana atriny zany mahantra amin'ny fanajana lalàna nous sommes surdéveloppés en matière de texte mais sous-développés en matière de respect et d'effectivité des normes juridiques ka efa zay mihitsy ahoana ny eritreritra ao ary efa zay ny tsy madiako makany an'ity resa be mikasika ny farim-pifidianana na hoe circonception électorale ahoana ny tokony anaovana izy io ny fijerinao azy ary na isy fifidianana tsisy ahoana ny tokony anaovana azy ary tena raha mihitsy izy io fa za maninona moa no ampidirana olana vaovao ndraiky io satria zao mikasika ny hoe farim-pifidianana zao a ny farim-pifidianana moa zany ho atao amin'ny député zany solomba-vamoaka ho atao amin'ny faritra zany ho atao amin'ny commune moa zany ka rehefa tanana ihany hoe ny filohan'ny république no tokony vodina voalohany a
tsy misy mamaika mihitsy a ny amaritana farim-pifidianana satria mbola ny mitelo jolay sika vo ifidy a reo a solombavambahoaka tsy misy mamaika mihitsy zany mbola manana fotoantsika eritreretana zany a ary tadio tsara fa zao ny bokyn-dalàna rehetra ary na ohatra zao hoe famaritana ataony ataontsika hoe ny mpandika amin'ny voambolana kamba reo hoe dictionnaire lexika constitutionnel lexika juridique de zareo fo izy hoe io fanaovana famaritana farim-pifidianana io izy a de misy kajikajy politique izy io matetika ozy a ho any zareo mpanao politika io zany tsy maintsy jerevana ny velaran'ny lay farim-pifidiahana de tsy maintsy jerevana nisan'ny vahoaka ao nisan'ny olona tsy maintsy jerevana koa nisan'ny mpifidy ary tamin'ny enina amby valopolo sivinjato sy rivo isa nisanana mivoaka tany frantsa hoe ny raha ohatra ka farim-pifidiahana tsy azo atao manao farim-pifidiahana raha latsaka an'izao tsy azo atao manao farim-pifidiahana raha hoe tsy maintsy roa ny olony sombavambahoaka raha miotra an'izao farim-pifidiahana momba ny sombavambahoaka indrindra zany satria natao frantsa izy io de nametraka olana be deaibe ary misy mihitsy a ny didiny ataontsika hoe mitovy amin'ny fisarana momba ny lampandroina de amitsika ny conseil constitutionnel français zany a momba n'zany a efa nisan'zany mihitsy io mihindra tany nouvelle calédonie koa fa nisan'zany ko moa zany ka mety satsela be nge zay satria tsy vo zao tsika vanao fividianana solom-bavambahoaka nga iny tsy azo hoe iny ihany no vaosina de iny farim-pifidianana efa teo aloha iny ihany a no ampiasaina na vaosina de sa hoe mila javatra hafa indray za aloha de ohatrany temimpikefitra anao satria zao rehefa jerevana ny hoe ny isan'ny district tam'ireny fotoana reny de sy io fatao ohatran'iny ihany ny isan'ny district am'izao fotoana zao ka io mantsy a le farim-pifidianana io a na atao district io anankiray a na atao district aza na firy io a ka raha ohatra moa sy io fa nisan'ny district satria hoe tsy maintsy jerevana koa velaran'le tany district koa zany a raha sy tiva moa zany araky ny tenina hoe manino moa ina iny ihany raisiny ary io farim-pifidianana io zany a tamin'ny fotoanandro mba fanteny ihany a tamin'izay filompitona to mifanesesy hoe azo atao didim-panjakana re izy io fa manjary ohatran'ny hoe satriny zany zay tiany darao ataona atao zany fa mba ataovy lalàna farafarasiny a le mpanao lalàna my député mba misy adihevitra ao raha sy sanatriny zany a ka tonga am'le hoe mpanangatahana fotsiny a ny sombavamboaka na mpanangatahana fotsiny a ny olona fa izay aloha de razaiky anao andre matao davidson fa za de anisan'ny tsy mpanangatahana mihitsy a ary zany no anisan'ny sy nitiavan'ny filohan'rivolia anankiray ihany kamba na mandidina azy a noho za tsy mpanangatahana ka sy nalanindalàna zany satria tsy fanaraka amin'ny alam-pandrinana zany hoe raha eritreritra am'izay raha ohatra hoe nisy solomavambahoaka manao izy satria zareo koa mahita ny tena zava-misy a ny terrain zany de miresaky hoe izy zany ao atao ohatrany hoe adihevitra eo amin'ny antenimera zany a le hoe famaritan'ny farim-pifidianana nefa avy eo zay misy loha ny solomavambahoaka tena mahita misy satria izy ny tena ny toerana ary io izy ny azo maitsy morakapaina izy a moronamorony-drano izy a mahita marivo iroboana izy a ary ny mahita koa ny ady tokony lalina tokony tsy idirana zany ka ny zavatra mety hoanahirana koa de am'tikatra momba nyty le hoe re hoe solomavambahoaka atao ny farim-pifidianana ty zany miditra am'le farim-pifidianana ihany zany a raha ohatra ka hoe ampidirana am'tikatra reo hoe fifidiana solomavambahoaka miro ty zany ny zavatra tena mety anahirana zany de hoe voalohany indrindra roa ifangaro am'sain'ny olona fa hoe misy zavatra mahamaika ny mpanao politika am'izao fotoana zao fa ny zavatra mahagaga de hoe misy zavatra ohatra tsy maharototra ny dareo ahoana le fanabeazana ny olona éducation citoyenne éducation civique zany tao tsy de hitako reo la tena mandeha am'zany zao de hoe bulletin tokana natao efa mbo tena nampianara am'zany ve le olona raha ohatra ny manao ataontsika hoe nao zany sarin'le candidat e ka manao lacroix anakory izy hoe tsy asina lacroix ny ilany lacroix ve moa natao sa plus sa laka soratra styloabi mena sa styloabi maka sa ino natao a ka raha voafatizana re de foniny ny olona le bulletin zany zao de ohatrany hoe zavatra ohatrany mety anahirana am'tikatra momba nytikatra le hoe fanaovana ny famakiamakiany ty zany a ka raha takady mitovy amin'ny hevitra hoe reo le sombavambahoaka na reo candidat na ho teo sombavambahoaka reo a ny tokony ny afantatra de tokony hoe atao lalàna zany izy fa tsy lalàna moa izy am'izao fotoana zao a ino moa na andreo ataony tena fa ity koa ny tena zava-doza koa na hoe soroana matsy lazana fa hoe mila fiovana misy fiovana ny am'izao fotoana zao e ary te misy fiovana goavana mihitsy raha ohatra hoe atao sombavambahoaka zany voalohany de hoe misy fiovana zay satria hatram'izay a dia ny filohan'ny république foana de manaradren'ny rano a le député na sombavambahoaka fa am'ty raha ohatra ka miaraka satria élection juillet le am'y telo jolay a de razaiky anao fa tsisy tsony misy a le anaradren'ny rano satria zao ny zao candidat ny filohan'ny république zany a tsy maintsy anakony eo satria zao
amiko manokana engane ka tsy ho diso ny eritseritra sarotra ihany a ny azahoana tonga de hoe 50 isanjato amin'ny tory voalohany angamba atao hoe premier tour de vite zay indrindra hoe sarotra misy a zay ngamba tena fatry malagasy satria tena malaza misy zany hoe premier tour de vite zany a sarotra misy ny hoe isin'ny premier tour de vite ka noho zany de tsy maintsy araka ny solombavamooka sy ny fidianana filon'ny république ka izao zany ny fandehany tsisy tsony ny mpanara-drenondrano na tsisy tsony le hoe suivisme ozy izy ny fiteny hatramin'ny voalohany zany dao ny fiteny mpona politique zany satria nahoana samy mandeha samy mitady ny amin'io lay filon'ny république tsy maintsy ikaratsaka misy izy ny alany azy tsy andany andro misy izy hoe ampifidy an'ry député riny ampifidy an'ry député riny ary député mba teo lantio izy tsy andany andro misy izy hoe ampifidy an'ny filon'ny république ikatra samy manao ny azy aloha samy manao ny azy misy a ary hoe tonga ny fitenin'ny premier ministre ndre mandeha taloha zay a de niraka taminay akio moa tamin'izany fotoana zany hoe samy mandeha samy mitady misy zany amin'ny fotoana io a de tsisy tsony mpanara-drenondrano a tsisy tsony ny suivisme am'izay fotoana zay ianao hoe mieritreritra fa voatany io daty io zany ody zao ny fanindriko manokana misy zany a ary tena atao boky mihitsy zany de hoe tokony tazona le daty satria raha mbola miemotra andray ho daty io a de mbola hitomo ieniko io zany a ny fahatrany vahoaka ny fahifahavidy vahoaka ny am'izao fotoana zao satria anao raha mandeha any ambanivohitra na ohatra koa ny sahatriny vava moa zany hoe tsisa sy mandalotsika am'ireny hoe baka ordure reny sahatriny vava de reny akizikely reny a miaraka mitsindrona amin'ny alika miaraka mitsindroka amin'ny alika zany mba eritreto zany mamparely misy a tena mahoneny zany a ka ny a de mifandriko de ho voatany io daty io nisy anita de miezaka natrasany io daty io a ary ohatran'ny voadivady mihitsy aza andriamatoa ramatoa tala Béatrice moa lehibe n'io présidente izy io a ary izy moa de mpiandro izy ary mahafinaritra satria rehefa mbo misy torohevitra menage de mifanankalevitra zay menako zany zay da menako zany de mifanaraka-kevatra foana zay hatram'izay ka za de mieritreritra fa tokony hotazonina io daty io a imasona zay hitazonantsika io daty mivalime io a ary isy valime io a de amiko de tsy miova ny eritreritro na oviana na oviana fa fifidiana filon'ny république zay nefa masaka ao andon'ny vahoaka malagasy a zay nefa masaka ao andon'ny candidat zay nefa masaka ao andon'ny mpanao politika maro a afa-tsy ny vitsivitsy a zay ngamba no ataoko hoe mandeha ny fifidianana filoha-pirenena de avy eo a premier tour de avy eo filoha-pirenena deuxième tour sy législative miaraka zay a miaraka amin'ny législative zany hoe fifidianana solombavamooaka eny ary na eo zany rehetrarehetra zany lafiny teknika fa ty misy zavatra satria reo communauté iray international indrindra ny fiombonana européanna de nanizingizina mihitsy fa tsy anyme vola ao le vola fa tsy anao sini mihitsy hoe voaka le vola raha tsy misy ny fitonina tsy misy ny amnistia zany hoe sous condition ndray zany la fanampiana am'izao fotoana zao ahoana ny fieritreritao mikasika an'io fa mitsora kely koa fao tena marina misy fa tena hoe tena tsy hoe santriny vava mampifilafila izy a fa izao sao de atao hoe santriny vava miaratsina raha ohatra malo metsy teny zany fa hoe atao tatira vadrakotra angamba fanapiny ny fiombonana be irapirenena zany ka zay ny tsy atokisany ary hitanao aza fa hoe le fitantanana le vola hitanao fa mbola plus de mitantana azy a fa tsy tonga de hoe misy hita mitantana azy na ny fanjakana mihitsy mitantana azy zany a midika zay de mitory tsy fahatokisany dareo a noho n'le fivadibadi ny tenitsika zany milasitsika fa hoe anao an'izao sy tateraky iny milasitsika fa hoe zao natao zavatra hafa no atao zay zany a tokony ho fahadina mihitsy zay ary zao zany a amin'ny maray aman-dren'ny tena amin'ny makristianina ny tena rehefa mikabary inareo mpanao politika niza nizy a matetika de hoe miteny anaran'andriamanitra na ny amin'ny farany ihany zao ne raha miteny anaran'andriamanitra ny ianao de am'dito folo hoe aza tontonona foanao izy naran'i Jehovah-andriamanitra ao ka raha miteny an'iny hoe teny ataonao zany aminao mpona politika anao jereo zany fa hoe sao de ho tsaran'andriamanitra am'ty teniko ty a raha ohatra afa ny teneniko a nefa afa mitetim-panorona zay zany afa ny tetim-panorona ataoko a de hoe io le tonga amin'le vilaza hoe zay lazaiko atao fa azy le ataoko no raha anareo ka zay ny toza hoe ny tena ola tokony hoe nisy moa tao amin'ny fandarana asana ve zay fa hoe inona ny tokony homendrika filoha-pirenena zao nymendrika filoha-pirenena de olona matahotra n'andriamanitra de antanio ny mopera antanio ny pastera sy ny mpitondra vehivavana rehetra hoe inona no atao hoe olona matahotra n'andriamanitra sambatra ozy ny firenena
zay hoe matahotra an'andriamanitra zany hoe mpitondra zany a voalohany de tokony atahotra an'andriamanitra iverina famotsora-kely tsika anaolalany anao fa de famotsora-kely koa zao famotsora-kely koa de tsy maintsy atao nisy resabe misy moa tamin'n'itykatra komite fampiavana-pirenena ty na filan-kevitra fampiavana-pirenena FFM de zany hoe zao matsy a mahatonga de ohatrany hoe arirahira le izy a mazava ny ela zay nitondro rotra efa nazava koa ny alana fa zao koa ny tena navony izy io a tsorika aminareo mihitsy ary tsy mamena trano tena zany fa zao afa ny tena fa mivolavolanay a mba ny misitra manatso Victor tany amin'ny anteny tamin'ny filan-kevitra tezamita raha natsoana ao personne ressource zay tamin'izany fotoana zany niaraka tamin'ny ministère fisarana niaraka tamin'ny zareo na tarikitra amin'ny ray aman-dreny mijorona tamin'ny fotoana angamba sy sasany zany a afa misy ny tena hoe firafitry ny zany hoe FFM zany ndiova tampoka nefa izy tatirina de ary tamin'ny fandrafetana azy toatrany manefa nefa moa zao a toatra nisy any fandaminana ary efa nilaza moa zany a président ny comité de suivi a CSC zany a andriamato docteur Perry fa de hoe tsy maintsy vita ary amin'ny feptoana voalaza iny a ary matoky a satria fantatro reo mpitiambo anao amin'ny CSC reo fantatro reo satria niaraka tamin'nkeo mandrisiny ely reo a ray aman-dreny mijoro reo finoany reo ny framifadoreny ny korosiko reo fantatro daholo ny paipaky an'ireo sisa-karazany a na de tsy manafina fa izao misy tena mandeha amin'ny folo marina mihitsy fa misy manao paipaky ary misy manao paipaika misy manao asa ary zay hoe zay hoe tetitetika paipaika politique zany zany hoe tokony hoe tsy mandany ery tsy mandany eroa fa za de mahatsapa misy mandany ihany eo ary zay mahatonga an'izy io ohatrany hoe somary misatra kely famotsora-kely ka araky ny feuille de route zany izy ianao io ny tokony ampiarina fa ampiarina ny famotsora-kely ko araky ny feuille de route ary tadio tsara fa izao raha voalazany lelana ny amnistie a de mazava tsara mihitsy a lay lalana ny amnistie a ta 2012 007 zany hoe larana 2 ohatraohatra fito mazava mihitsy amin'io voalohany indrina ny ataontsika hoe volavolan-darana tamin'io de hoe ny eloka natao a tao anelanela ny janoary sy décembre janoary 2 décembre 7 niova le izy zany de hoe zay eloka miankina na amin'ny famatotra amin'ny toezavatra ny seho tao amin'ny elanelany janoary 2 ary décembre 7 misy dikan'zay miangavy anareo mpitsara miangavy anareo mpitiambo anao amin'ny voamira manoko anao am'fisarany lampandroana mivirinareo inona ny dikan'io na ny vanan'io a volavolan-daran'io misy fidimy a ny fomba fitadiavana ny hevi-dalàna voalohany indrindra zay atoroko anareo de zao zay refa nataontsika hoe ny hoe méthode d'interprétation génétique na hoe jerena ny asa na ny zareo tamin'ny gouvernementa asa ny zareo tao ministre inona ny adevitra tao zany hoe le hoe zay notsona amin'ny teny frantsaiky hoe travaux préparatoires tsy miditra mihitsy amin'ny interprétation systémique fa nefa koa miditra nkeo am'zay satria zao ampitovina lay volavolan-dalana teo aloha de ampitovina am'le volavolan-dalana farany a zay tena lany tanteraka mihitsy a fa izao la jereo koa ny tondrotra andininy fahinam-poropolo andininy fahitam-poropolo andininy fahavanam-poropolo fa hoe azo mena amin'izy zay niara-pahavoazana ary azo amena amnisty zany a raha ohatra ka nisy asa nisy eloko angambo zany a ka fa matotra amin'ny toezavatra ny seho a tao anelanelany zao da zay nitondrotra ny volana janoary 2 a ka hatramin'ny daty nanasiavina ny tondrotra le lalàna na ataontsika hoe napitrazy ato amin'ny lalàna malagasy moa zany hoe ordonnancement juridique interne de datiny de hoe 9 septembre nefa koa misy laza hoe 7 septembre ka de asana 9 septembre na 7 septembre ndrasinareo a 2 a ka hatramin'izany zany zeriko nanao tamin'izany araky ny hevitra manokana za tsy milaza anareo zay tsy maintsy izy a fa reko tamin'izany a ka fa matotra na vokatry ny lay toezavatra ny seho tao anelanelany ny janoary 2 sy décembre 7 de tokony fafana daholo ny anankiray manengelany tsetra anekofaratsika tao izy le matoa davitsona de hoe manina moa sadeka ndrazany hoe mena am'ty général hoe amin'izy ty fobe koa zany a ny filohan'ny teteazao fotoana zao a ny filoha taloha ravanomana ny miaramila ino ohatra somarina gaga fatria zao hoe ozy ny olona resitra moa zany
hoe ngannefa voasary zany mena amnisty diso de diso mihitsy zay milaritra fa hoe ny olo voasary zany no mena amnisty ay ka de za tsy hiditra amizy ady hevitra any satria hoe asokatra ny débat satria ny ady efa laraiky zao ny any hevitra diso de diso ary sy miverina am'zay tigniko za tsy ohatra nivadibadika zay milaza an'zay fa zao raha ohatra ny eritreritry ny sadek hoe amnistie réel amnistie de fait zany hoe le toe-zavatra lasa eloka ino ny fafana mihitsy fafana maheloka azy zany de zao zany le izy inona mivokatra zay na hoe effet de l'amnistie mahazo an'iny dodoly a na izay mbola mety ho enjehana nefa tsy mbola enjehana ano a ny asa nefa firy-taona zany a azo enjehana nefa mbola tsy enjehana no ny aty maro samihafa azo omena an'iny dodoly a ny olo leo ampanenjehana fisarana na mbola tsy vita ny fisarana azo omena an'iny famotsora-keliko iny a ny olo efa voatsara naka fisarana ambony a naka fandravana azo omena ny amnistie doly a ny olo efa voasazy efa sazy entitra na hoe condamnation définitive irrévocable na hoe condamnation passée en force de chose jugée zany hoe azetretsy fa rehefa hoe amnistie réel amnistie de fait io le amnistie générale la le amnistie fobe mana olona mbola tsy ventsika ataosika misy dimanjato zany tsy mety voaroy tamin'io zany a de voafafa dodolo zany ary tadio fa zao misy nyty le hoe fepotona zao na manantsika olona matsy na hoe délai de prescription de l'action publique ka raha nanao hoe kanao a raha mbola tsy tapitra ny fotoana fanenjehana anao raha voatapitra tonga le fepotona ohatra hoe tsy azo enjehana zao fotoana zao de vita ho azy tsy vita ho azy mihitsy iny ary zay disons le culture de l'impunité tsy ho tsy voasary mihitsy anao fa zao raha vo ohatra takony hoe reny le manana immunité reny raha vo miala amin'ny lecteur izy a tonga de azo enjehana de eo vo manomboka le daty de prescription date de prescription raha ohatra zany eriko vehivava eo vo manomboka ny folo taona ary raha ohatra hoe eriko tsotra eo vo manomboka ny telo taona ary ohatra ataontsika crime caractère intensionnel zany hoe reo le voatanisany andiny fahadimy fahenina fahafito fahavalo a am'le satany roma tamin'ny fasivy folo jolay roa amby roa arivo le milazany hoe ataontsika am'teny fransy zay milazany garety matetika any a crime de génocide fa amin'olola be dehibe io a diso koa ny fiavitry maro dikany génocide de hoe firenena ray ny vonoana na ohatra hoe ino ethnie tribu foko anakiray ny vonoana na ohatra hoe atoko fivavah anakiray ny vonoana io zany a fa tsy mbo atoko politika aodio kaka ny tena hoe manina moa tsy mbo atoko politika ohatra zao raha ohatra vonoana satria ny antony de hoe satria ny atoko politika mamadika palitao ny mpanao politika de ny ethnie tsy mamadika palitao ny foko a ny firenena tsy mamadika palitao a fa ny mpanao politika mora mamadika palitao ary misy za hoe zay ny olo fa hoe mamadika palitao imbetsaka mihitsy zany kalo transhumance izy zalazy transhumance zany lisy hitantsika zany zany lefa de lisa fa tokony mozerina tsara momba an'izay ka eo amin'ny amnistie ihany manko hoe ivahitra kely satria zao manko le satria resaka sarotra io ny akabiazan'ireo a olona mpanao politika ary tsy teny amindreo olona ataontsika présidentiable ary misy zavatra kely a eo anatrehan'ny tantara politika io nanaovana dossier ny sasany nananina de za koa mieritreritra hoe reo olona reo ny tena maika ahoana ny eritreritra o mikasika an'izay zany hoe voalaza mazava tsara misy anytondrotra fa tsy azo atao fifidiahana fa tsy vita amnistie io ary zakena maromarina andriamatoa Davidson fa zao a tsy amy volotsony misy ny communauté internationale ary sanatriny vava izy a so de ataony dora fahirano zany sika ataontsika hoe misy blocus économique fianana mihitsy a raha sanatrika hoe io amnistie tsy atao a de tonga de atao le fifidianana zany ary ao moa zany a voatanisany andininy fahadiminy hoe tsy azo omena amnistie a io de tena mila fahendrena mihitsy a amindra mpikambana amle vomiera manokana ao anatin'ny fisarana tampony zany satria ny eo amandininy fahadimy io zany a reo voatanisy reo ihany no ampidirina reo amin'io fa misy voatanisy amin'io ohatra fotsiny zao ngamba re nieritrsika tsotra zany hoe tokony ampidirina amin'io ngamba ny kolikoly tokony ampidirina an'io a fodikodina vonam-boaka satria zao ngamba tsy misy kolikoly manenika ohatran'zao atrariam-banky anyrehetrrehetra rehetra any tena manenika ny firenena misy a ny kolikoly am'zao fotoana zao ary misaotra ny gendarmerie fa tena miady mikolikoly izy am'zao fotoana zao zany enganeka ho tanteraka fa misy masiny hoe tena hoe ezaka atao nefa ndrany tsy mety tanteraka fa hoe enganeka ho tanteraka ary mahame modely tsika am'reny ezaka ataony gendarmerie eny a de ny volam-boako zany de tena be dehibe misy zany hoe fa nody fidona volam-boako zany ary zao mba hinkaviko anareo rery mpanao politika
raha-ponao politika ianareo a mbola maray aman-dreny ty sy hoe amin'ny maty kristianina ny tena ka fa nao zavatra tsy mety tamty fireneny ty na de reo volana na 5 volana na 7 volana na heritaona atao amin'ny fitondrana kely za ka am'izao fotoan'zao asana hoe hitatoerana ve de ohatrany tena mapiditra vazavaza sy ananina ohatrany hoe asa ngamba manao fambizatsiny sakaraza sy ananina zay anakorotana ny saim-bahoaka ny tena tokony ataotsika zao tsy anakorotana ny saim-bahoaka fa ampilamina ny saim-bahoaka fitonina ara-politika ny tediavisika fitonina ara-sosialy ny tediavisika eny tompoko farany angamba mikasika an'izay amnisty zay de resaka efa maraparanazy tsika eto a ty zao zay ny calendrier électoral tety andro tia ny resaka amnisty de arakaraky ny fijerinao pailalana raha ohatra ajainy reo calendrier électoral reo a amin'ny resaka dépôt de candidature tokony roviana farafatarany mivoaka io resaka amnisty io zany hoe raha tokony ivoaka ny amnisty zany a farafahatarany mihitsy a amin'ny fiampitoana zay ferany hoe fametrahana ny candidature farany zany ny hoe ilatsaka fidina farafarata satria zao raha olona tokony misy afaka ilatsaka fidina nefa tsy mahazo le amnisty zany de am'izay fotoana zay zany de mampariny any ohatran'zay zany farafaratsiny zany zay raha sahantry mivava ka zayko tsara mihitsy zany ty raha sahantry mivava ka hoe somary tarakely a ny famezanreto amnisty reto noho ny nataraiky napitarazoka ny tena fiteny malagasy napitarazoka pitarozaka napitarazoka nitykatra hoe fananganana ny FFM ty zao any amin'ny firenena rehetra any de misy le atao hoe obstacle juridique sy obstacle de fait raha misy fiampitoana zay ny lalàna zao ka sy tanteraky iny a no ny fisakana araka ny lalàna no ny fisakanana araky ny zavatra misy de mahazo atao ihany a nohatra hoe manaika ny candidature an'le olona zany ny fangatahana ilatsahana fidina ka ianareo zay manao mandray ka ilaza hoe ty olony ty de ekena fa latsa candidat zero tsara ny fomba pisarana irasam-pirenena ny ataotsika hoe reo zavatra nataony pailalana irasam-pirenena na hoe œuvre doctrinale ny hoe momba zay le hoe obstacle juridique obstacle de fait ny tena ingaviko aminareo de hoe jereo tsara anisan'ny tena be deabe ny amin'io a ny didy tsarana mivoaka navoaka ny cour européenne de Strasbourg zany hoe omban'le hoe fanarahana irasam-pirenena mikasika ny droit ny Europe moa zany a fa tena milaza mombany hoe obstacle juridique obstacle de fait fisakanana na ny lalàna kanazy a na zava-misy ny sakanazy a anisan'ny obstacle zay tokony anekena lay filatsahako fidiny zany zay moa hevitro manokana zay fa tsy sandry vava manerinao mpitsara namako akoa fa de hevitro fotsiny zay mihitsy ny natongavatsika eto amty fadaty ny pailalana mba milaza ny heviny resaka teknique ty a tsisy anarana ny tononony ty hoe ataovy an'izao fa hoe mba manazavy ianao amy lafiny teknique misy anarana tononona ihany ty président Flo Ravalomanana so atako eto mihitsy hoe tiako manontaniana anao iny dossier juridiquement techniquement ahoana ny ka ny Flo Ravalomanana ny ka zany hoe ny Flo Ravalomanana de zao raha ohatra ka nilatsaka candidat izy a de nalatsaka candidat ny anakiray a président Rajoelina zany de nety nanahirankirana ihany angamba ny dirany teto hoe so de fatokavana eto nahirana ihany indrindra raha latsaka candidat moa izy zany satria be deabe moa raha miteny fa za koa tsy milaza ny hoe izy zany tena mambaoka zany fa be deabe milaza fa hoe raha miverina eto izy a ka milatsaka fidina de mazava azy fa tonga de lany ho azy satria de tamin'ny fotoanany président Ratsiraka reny zany le miverina fandro izy tamin'ny 2020 zany de hitanareo reny mivoaka be deabe reny ka lazain'ny olona zany ny olona milazana zany fa hoe matahotra an'ireny zany a le fitonana tetezamita am'izao fotoana zao fa amitsy zao kosa zany a efa samy tsy milatsaka na ny président Rajoelina na président aloha Ravalomanana sy hitako mihitsy isakana anazy satria zao aoka tsy ratsy fiainga ity république faefatra ty il ne faut pas zany hoe ngamba ataoko hoe misy tenyle pays économisé hoe l'Afrique noire est mal partie de zany hoe azaverina raiky io hoe la 4e république est mal partie fa izao zany tena ratsy fiainga mihitsy sika raha ratsy fanomboana raha vao manomboka de mandika ny faroambe fona amy lalam-pandrenana zay milaza fa malalaka hiditra ny teratany malagasy manitsakitsaka koa lalàna irasam-pirenena zay finiavitsika de neketsika misy sonisika mazava tsara misy any neketsika
signé ratifié andininy faharoambe folo ao amin'ny convention université droit de l'homme zany hoe firaisandraisam-pirenena tamin'ny folo décembre valo ambe efapolo ao koa zany a ny momban'ny charte africaine de peuple de droit de l'homme voalaza amin'ny andininy fahatelo ambe folo voalaza koa zany en pacte international zany hoe be dehibe misy zany a andininy faharoambe folo fahatelo ambe folo zero doanike reo a zay fifanarahana isam-pirenena sy avitsika fa amin'ny raha tsy hitanareo andininy faharoambe folo a de ao andininy faharoambe folo a mazava tsara mihitsy zao fa zao miditra malalaka ny teratany a raha ohatra ka hoe ao teratany citoyen ao izy zany ka tsy hitako tsony zisaka anazy sy ao engane ao izy a ka tsy ratsy fiainga izy ty ary rady zao matoky a ny foloaninda matoky ny aéropolisy ako matonareo foloaninda ampitseo amin'ny ofo zao vitanareo tsara mihitsy a ny fitandronany filaminany zany tsy isy misy a ataotsika le hoe am'teny français hoe débordement amin'io zany a ampidio malalaka izy a de anjaranareo zany a manao ny stratégie isan-karazany mba hoe idirany tsisy rorom tsisy romoromo tsisy rarao a eto amin'ny firenetsika malagasy izy a aoka hiditra eto Madagasikara eny a farany angambity atao tena vetivety fotsiny de fanontany satria ohatra manitikitika ihany hoe firenena rehetrarehetra démocratique izy ao mamity resaka hoe peine de mort juriste eto Madagasikara mbola tsy aboly io a toatatra mbola misy ngambo mitady hoe hovonona ahoana mba eritreritry président honoré Rakotomana na mikasika io raha mitseritrika an'io mety aritra pejy rato mihitsy aza fa zofosina avao koa azy a misy pasy mametsina ny président Rajoelina hoe inona no siavana iny ngamba na fahefanana zany izy jereo fotsiny andiny faefatra amby 10 amin'ny lalam-pandroana négocier andiny fahina amby 10 a négocier ratifie le traité na andiny fafito amby 10 izay de manarakaraka an'izay a de zao momba ny fanamelona faty zany ny firenena rehetra de efa mandeha am'zany isika malagasy na oela na maingana tokony izotra am'zany ary momba ny fiandarana famahizana amitsika na code pénal efa tena efa manomboka lany andro izy io a ary tokony avozina na sazy eo azy efa tena lany andro mihitsy a fa tsy tsisy mahasamihafa ny travaux forcés sy ny hoe olona voasazy mieliko madinika seriko be vava tsisy mahasamihafa azy mihitsy zany fa izao nefa misy fotoana ny zavatra rehetra amiko manokana mbola tsy fotoana aloha zao a anafohana ny fanameloana faty ny antony de zao ireo zay mpanao heliko am'zao fotoana zao hatria mitombo anao heliko a raha foana de zao de hoe raha mena famelakeloka famelan-tsazy grâce présidentielle indray io zany a azo famelan-tsazy a na sazy 20 taona izy sa mahazo isa taona azo taona farany de afaka de mety hitombo ray a ny mpanao heloka be vavy zany a fa tsy maintsy foanatsika io raha araky ny eritreritro a kanefa kosa tsy ola fotoanana zao a fa de anirena kosa de enganeko foanatsika eny a tomboky lasy toko vavy fandarany actualité zay nga mba mamarina nyty fandarany ity de misaotra vetsaka ny président honoré Rakotomana na mpahay lalàna isika niaraka tamitsika andranivo nanazava ny hevitsy ny afy ny lalàna tamity ariva ty zay ara dia mandrapiresaka tomboky lasy toko vavy ianao za miala toizony mijery ny matv fezina aminao ny vaovao zay nisongadina nandritry ny herinandro iny a za kosa dia mametraka amin'ny veloma mafinaritra mandra-peona indray ary tomboky lasy toko vavy Antirabe reny vohitry vakinankaratra no notsidian'ny pasteur Mayola Mivady sy ny mpiaradia aminy ny asabotsy 2 febroary teo vahoaka marobe sy visy miaramila ary mpandraharaha no tonga nanotrina ny fitaovavahana izay notariany ny maraina asabotsy tao andrefatsena Antirabe ka niona tamin'ireo mpino apokalipsy ireo pomba azy tamy amin'izany faritra vakinankaratra izany. Laza ny pasteur Mayola fa efa akaiky ny fotoana izay antanterahany faminaniny izay nomen'Andriamanitra azy 17 taona lasa izay fa izy no filoham-pirenena hitantana ny Madagasikara amin'ny taona 2024 ity ary anapaka ity firenena ity amin'ny fahantrahana sy ny fahalovana dia ny kolikoly sy ny hiketrana trano izy ary izay fototra izao fahantrana lalipaka izao. Nandiny ny fahenina ka hatramin'ny fahafolo zao le vaky teny ary hoy Jonathan tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiny
andesika ka any miaramila nyreo tsy mifora ireo angamba momba atsika Jehova fa tsy misy masakana ny Jehova tsy amonjy na maro na amin'ny vitsy. Dia kosa ny fotoanan'ny fiadiny taminy ataovy izay rehetra ao am-ponao mandrosoa ihany, indro anaraka anao ao araky ny silaponao. Hoy Jonathan, indro androso amin'ireo olona reo sika ka iseho aminy ary raha hoy izay andraso nara-patonga nainy aminareo hitoetra eo aminy izay toerantsika ihany isika ka tsy hiakatra eny aminy. Fa raha kosa izy hoe miakara ety aminay dia hiakatra tsika fefatra natolon'i Jehova eo tandratsika izy ary zany no famantarana ho atsika. Naka famantarana izy zany hoe ireto maramila reto mika atsika foana dia ohatra aminay tena olona tsy misy Jehova Andriamanitra ato fa zao zao ny famantarana angatantsika aminy. Andehantsika anatona amizalao ka raha sendra manatona tsika ka mitera izy mebesa ambany eo ndraisany fa za miakatra ty ambony aty dia miandry eto tsika. Fa raha izy manao hoe miakara ty ary dia izay miakara zay no famantarana fa horesitsika izy tonga dia miakatra tsika dia ataketsika io fandrasana zay teniny zay. Zany hoe raha miteny zany mebesa ambany eo fa za mihoatra eo dikan'izay horesy izy. Zay zany le famantarana angatahany zareo. Dia ina ary ny zavatra mitranga raha toy izy mivaky teny io. Samuel voalohany toko 20 ndraiky mifolo hatramin'ny 3 dia niseho tamin'ny miaramila ny Filistiny izy roalahy ary ny Filistiny indreo misy Hebreo mitokatra avy any an-davaka ny ereny vava kotra raha Filistiny reto. Ary miaramila namaly any Jonathan sy ny fotoanany fiadiny hoe miakara aty aminay dia anehoanay zavatra ianareo. Ary hoy Jonathan tamin'ny fotoanany fiadiny manaraha fa efa natory Jehova eo tanan'Israely loza ny zaza maditra izay makasaina nefa tsy avy aminy ko Jehova ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahy. Itsika zany le alohany andraisana fanapahan-kevitra anankiray raha misy zavatra mampisalasala dia aloha makasaina amin'ny Jehova fa tsy mandeha any amin'ny mpanandro na any amin'ny pisikity na any amin'ny ombiasa fa antanio aloha Jehova dia maka famantarana makasaina alohany anaovanao zavatra anankiray. No mafisy ny pasteur Mayol Latrany raha niona tamin'ny vahoaka Antsirabe izy fa apetraka atongavany amin'ny fitondrana nanambary izy tamin'ny fiona tamin'ireo mpomba ireo fa tsy manana fahavalo afa-tsy ny fahantrana ary ny devoly sy ny firongony izy ary miantso ny vahoaka mba hitotika amin'Andriamanitra manoloana izao olana goavana menjady izao. Lazako ity mpitandrina ity fa vonona ny iara iasa ary misokatra ho amin'ireo rehetra izay manana fitiavan-tanindrazana rehetra ary vonona hikatsaka ny fampandrosoana ny Madagasikara iady amin'ny fahantrana na kristianina na na mpandalan'ny fomban-drazana na inona ihany koa finoany. Izany indrindra moa no antony nanangana ny antoko GFFM na gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara satria tsy voatery mpivavaka ao amin'ny fiangonana apokalipsy vao afaka miara-miasa aminy ary na ireo mpino amin'ny fiangonana aza dia tsy terenao mpikambana ihany koa amin'ity antoko ity. No mafisy ny pasteur Mayol fa ny toedra ara-pirenena mitranga sy miseho amin'izao fotoana izao dia mizotra makany amin'ny fahantaterahan'ny faminaniany ary nambarany ihany koa fa manana fiangonana 720 efa manana onjapeo amin'ny faritra vakina karatra ny fiangonana apokalipsy ary efa miely manerana ny komina sy ny fokotany rehetra any an-toerana ny antoko GFFM izay tarihan'ny pasteur Mayol. Vokatry ny vaovao azo tamin'olon-tsotra no nahatratrarana ny iray tamin'ireo jiolahy izay nanafika ny pastera Lala Rasendrazina mivady tetsy Ambatoroka ny 15 volana janoary lasa teo. Ity iray tratra moa no nanoro ny toerana misy ireo namany izay teny Itosy ary dia niraisy potsiny izy ireo. Ny 20 volana janoary lasa teo arak'izany no nahatratraran'ireo polisy ireo efada. Mbola tanora dia tanora tokoa ireo jiolahy satria manodidina ny 13 sy 14 taona izy ireo. Ny aiky ny eloka vitan'izy ireo moa ireo nanao ratsy. Ny antony nanafihana anazy tompoko dia niditra zay nisaoty tamboho ary avy nisaoty tamboho zay tompoko dia niditra tao amin'ny tranony dia namohan'le gardien teo tokotany aloha dia rehefa tatra le gardien dia le gardien ndray no nasiana nandondona trano tao ambanindriana ary taitra tao le mpiasa mpanampy anay pasteur mivady dia mivony trano ary rehefa vony trano tompoko dia niditra tany pasteur tany ambonindriana tany ambonindriana zay dia teo zay tompoko no nanomboka resaka naka mivady ny pasteur dia jery ny vola sy ny firavaka tao an-trano ary ny solosaina.
kafitananareo eny tompoko sasamanay tompoko ty amana tompoko no kasiana ny vadiny pasteur ary pasteur za tompoko loatra nahita an'le mouvement tao amin'ny pasteur fa za tao amin'ny vadiny pasteur dia tao amin'le mpiambina ambany fa za tsy nahitany tetika efa voaomana veny anareo sa misy olona naniraka anareo tsisy naniraka tompoko ary tsy voaomana le izy nisy tamin'ireo jiolahy ireo no efa niditra amponja no nialatra moto ary izao mbola mamerina ny asa ratsiny izao indray vola mitetina 4 tapitrisa ariary moa ny fantatra fa lasan'izy ireo miampy volamena izay efa namidiny tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ilay vehivavy nividy izany volamena izany mbola misy amin'izy ireo mbola karoana amin'izao fotoana izao. Fanorenana firenena tsara fototra tsy misy roroiny tia napetraka eto Madagasikara hoy Andriamatoa Victor Manatsoa nisitry ny fifandraisana amin'ny andro mpanjakana andro maraina raha namory mpanao gazety teny Embron teny Nansana nandritra ny fanazavana netiny dia nanamafy ministry ny fifandraisana amin'ny andro mpanjakana fa mitaky filaminana sy famitsorakeloka ary fampihavanana amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana. Izy ireo société civile araka telo reo miaraka amin'ny CSC no anatanteraka izy tiky ary araka ny ordonnance dia ireo anaktelo koa efa nifagnaraka hoe zao no ho ataony zareo dia hoy izahay hoe rezany fandehana andeha sotomina mora le ordonnance ka dia manakery amin'ny gouvernement zay le fifanarahana zay nataony zareo tongotra approche matanjaka be zay amin'ny amnistie samy zavatra atao rehetra raha izay. Faharoa dia le saine fondation fametrahana amin'izany fototra matanjaka amin'ny hoavy ny firenena malagasy izay fandray tanteraka izy miroy io ka nohon'izany dia mazava le tanjona zany amin'io recrédibilisation io dia le olona sy ny anao ny le olona d'abord zay tompony voaka amin'io dia olona tompony mahavita ary mahay ansakany sy andavany ny andidy zay napetraka amin'ny filateviny fiatovana malagasy. Mahakasika kosa amin'ny fifidianana dia nanamafy ny tena fafanapakevitra efa niraisin'ny senity sy ny firenena mikambana ny toetiandro izay mipetraka ankehitriny. Noho izay hoy izy dia tokony hajaina izay hevitra tapaka izay. Nasiany teny ihany koa ny mahakasika amin'ny fiverenandreo sesitany politika sy ny andraikitry ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Ary mazava zany ny resaky ny HPM voalohany dia sy tokony avadikadika insony ny fanapaha-kevitra zay efa vita fa manjary manakodina zavatra zay zavatra zay dia dikan'izay dia mitazo ny HPM zany dia mitazona hoe ny élection présidentielle no atao mialoha. Nazavain'ny ministry ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana ihany koa ny fametrahana ny FFM izay inona fa tsy maintsy hangarara mitindry mitoraka ity ary olona mpiavana ary ekeny rehetra no heverina ho mpikambana amin'ity FFM ity. No amafisin'ny Dr Leonardo Simao fa ny fifidianana azo antoka ny fanalahidy tokana ahafahana mamany krizy. Nampatsiahivany fa ny fametrahana n'ireo fepetra politika ahafahana manatanteraka fifidianana malalaka ary ekeny rehetra no anjara andraikitry ny tetezamita. Notsimpian'i Dr Leonardo Simao fa ny tsy fisian'ny fitokisana ny valim-pifidianana matetika no mitarika ny olana. Ary tokony tena taratry ny safidim-bahoaka ny valim-pifidianana mivoaka araka ny heviny. Ahatratrarana izay, anisan'ny dingana tokony tanterahana araka nambarany ny tokony hanajana ny fahaleovantenan'ny senita. Anisan'ny nasiany Dr Leonardo resaka ihany koa ny momba ny famitsorakeloka izay nambarany fa na dia efa mipetraka aza ny lalàna sy ny androm-panjakana samihafa momba izany dia mbola betsaka ny ezaka tokony tanterahana. Ao anatin'izany ny fampahafantarana ny dingana ahafahana mahazo ny famitsorakeloka.
Momba ny famatsim-bola amin'ny fifidianana dia nampatsahiviny Dr Leonardo Simao fa nisan'ny tapaka tao amin'ny fivoriana tampony SADC ny anohanan'izy ireo ara-bola amin'ny fifidianana mitetina hatrany $10 tapitrisa. Saingy mbola misy hoy izy ny fepetra mila fenon'ny Madagasikara ahafahan'ny SADC mamoaka izany. No amafisin'ny Général Rantoura Barso, lehiben'ny komity miaramila ho an'ny fiarovam-pirenena na ny CMDN fa fanapakevitra politika fa tsy an'ny folo alindany fampodina amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tanindrazana kanefa mbola mametraka ny eo anivon'ny tafika fa manay ny siny tsy fahandriam-pahalemana sy ny tsy fahafezana ny olona manaiky sy mitsipaka izay fiverenana Andriamatoa Marc Ravalomanana tanindrazana izay izy ireo. Mitazona ihany zavatra lazaiko tamin'ny fafito ambin'ny folo oktobra sy diso aho tamin'izahay le avignon tamin'ny le iraky ny SADC tariny général le Tanzania iny Chitenga Charles tamin'iny fotoana iny dia efa nilaza moa tamin'iny hoe ny fampidina ny Ravalomanana dia tsy ny folo alindany sy no mandray fanapakevitra amin'izany fanapakevitra politika zany zavatra zany fa rehefa fanaraka ny politika hoe ina ny atao miandry fotsiny zay zay baika avy any ny isiny ny fandriam-pahalemana mbola verika any nefa fa zahay zany raiky ny fandriam-pahalemana dia mbola manahy be fanahina zay ny amin'izay zavatra zay satria nary zareo tonga teto nanao fanadihadiana reny arany aloha nandehanana izy nanao norenareo dia nilaza fa mahatsapy izy fa mizara roa ny hevitry ny malagasy amin'io resaka fidina sy na tsy fidiny Andriamatoa Ravalomanana ka na misy ara ny hoe tsy finiavana ny anao kasparana na ny anakorotana ireto le olona samy ny aliako lafo reto ny pour sy ny contre izy ny mahazatra moa zany mety tsy ho voafehy reo dia reo ihany no hitondra fikorontanana eto ary nefa raha vao misy ny fikorontanana dia anao conclusion ndray ny any avy communauté internationale mbola tsy milamina zany ny ao Madagasikara ajanony haimora aloha ny fifidianana zay. Tokony ezaka taony rehetra ny hatateraka ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity hoy ny Général Rantoura Barso mametraka ny aiainy ny tsy hatateraka ny fifidianana nefa ity lehibe ny CMDN ity. Ny fanderanana raha-pirenena amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny fahitanareo azy ihany koa fahitana azy ohatran'ny manasa eritreritra be ohatranny mahabe fanahiny satria ohatran'ny tsy fantaratsony io na defa nanetsy tena samy niala ary zay izy samy tsy rotsaka raha zao izy mirahalahy mianaka dia ohatran'ny mbolina tsy atokisana ihany no misy ny fifidianana zany hoe mbola atahorana ihany zany ny atara le fanaovana le fifidianana no ny sasany izay manao zavatra zay anakisahana an'izay io ne tsy afenina fa maro ne eto amintsika eto zao ny olona ino moa zany tsy mbola zaina amin'izany hoe tsy dia isiny io fifidianana io zany hoe itoizan'le teteza mity zany ary maro manana hoteny comme teny français moa izy hoe manana intérêt zany hoe tsy niamora an'le fifidianana foana dia nitoizan'le teteza mita foana nefa zahay aty amin'ny mpitandro filaminana dia mahita fa le fitoizany io teteza mita io dia miaratsy foana le rivotra iainatsika eto amin'ny firenena indrindra fa ny rivotra politika ary mahatsapy nareo mahatsapa taotsika fa amin'izao fotoana izao ny tsisy olona hoe tsy voakasika tsony amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana tratra daholo zao ny amin'ny na izay aty ara fa sandra lamy no kasikasika ka raha mitoy izao zavatra zao dia manahy mafy zay ny amin'ny fandriam-pahalemana misy eto amintsika. Arak'izany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia manohana ny siny fifidianana amin'ity taona 2024 ity ny lehibe ny komity miaramila ho an'ny fiarovam-pirenena na ny CMDM izay tarihan'ny Général Rantoura Barso. Mitaky ny tokony hitazomana ny datim-pifidianana filoham-pirenena izay voafaritra ho tanterahana amin'ny fahavalon'ny volana Meo avy izao ny atoky sy ny vondrona politika manohana ny soro-dalana miantso indrindra ny andraisan'ny gouvernement andraikitra mampiantso fifidianana izy ireo.
koa manameloka izay mety finiavana indray fanapa-kevitra samy rery miteraka fandevonana ny ezaka ny fampihavana-pirenena sy fitoniana amin'ny vaninandrom-pifidianana. Mampatsiahy ny tokony hanazanareo andiny manontolo amin'ny fifidianana. Anisan'ny takin'ireto antoko sy vondrona politika ireto ny fanajana ny andiny 15 mikasika ny tsy tokony andanian'ny filohan'ny tetezamita indrindra momba ny raharaham-pifidianana. Manao antsoavo amin'ny CSC, Commission de suivi et de contrôle du fédéraux, mandraisany andraikiny amin'ny maha-antoka azy eo amin'ny sehatra nasionaly ny amin'ny fanaraha-maso ny fanatirahana sy fampiarana ny tombotsotra. Fahaenina, manentana ny fianakavy amin'ny iraisam-pirenena hanome ohatra alain-tahaka ka hoaitra mikasika ny fanajana ny lahateny sy ny fanekena eo am-paratosany ny andraikiny hanampy any Madagasikara hivoaka amin'ny krizy. Noho izany dia manentana ny gouvernement izay mba hampiantso ny mpifidy ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny valomey 2024 ho avy izao araky ny fepetra ho voafaritry ny lalàna natao teto Antananarivo. Anisany nanao sy ny fanambarana izay mivoaka androany ny solotena avy amin'ny MDM, ny HPM, ny GEC, ny PSDUM, ny UDRC, ny Escopol ary Monuma IOMAD. Ary nandritra amin'ny fionana tamin'ny mpanao gazety io maraina io teny amin'ny hôtel Colbert no hamohan'izy ireo io fanambarana andraisany io. Manomboka ny 17 hatramin'ny 29 ny volana Mey izao no tanterahana ny hetsika FIM na ny Foire internationale de Madagascar. Etsy amin'ny Parc des Expositions etsy amin'ny Forelo Tanjombato no tanterahana izany hetsika izany, ka no io toerana io somary lehibe dia mitombo arak'izany ihany koa ny mpandray anjara amin'ny FIM amin'ity andiany fahavalo amin'ity taon'ity. Azo vahana kokoa ireo mpandrahara tanora ary indrindra ny vokatra vita malagasy amin'ity andiany manaraka ity. Ty 8e édition ty par rapport à tamin'ny taona dia vonoina aloha les sponsors exceptionnels. Tena faly dia faly mihitsy zay nahita ty sponsor exceptionnel malagasy. Asa tadinareo tamin'ny taona dia ny téléphoniste français Orange zay malaza eran-tany. Dia amin'ity taona ty misy tanora malagasy efa saha mitondra orinasy dia izy koa saha hoe ho anao sponsor exceptionnel. Misy dikambeny ilay zay zavatra zay satria ohatra ho an'ny tanora rehetrarehetra eto Madagasikara hoe nareo aza mipetrapetraka fotsiny fa tokony miezaka manangana orinasa ahafahany hoe misy fampandroana tena izy ary maharitra eto Madagasikara. Zay toka zay zavatra voalohany mampiavaka ty 8e édition ty. Anisan'ny ampiavaka ny hetsika FIM amin'ity andiany fahavalo ity ihany koa ny fanohanana manokana izay tanterahany JICA Group. Maro ny vokatra vaovao izay atolotry ny JICA Group ho an'ireo tonga hanatrika ny hetsika arak'izany. Isan'ny tanjon'ny JICA Group moa ny ampiena ny tahan'ireo olona tsy mampiasa ny teknôlôjia vaovao fa ahazo anjara amin'izany avokoa ny rehetra. Hoe andray anjara angambany fa vita teo iny zany ny fanaovan-tsony amin'ny partenaire sponsor exceptionnel exclusif ny JICA Group ao anatin'ny FIM 2013 izay atao amin'ny volana Mey ho avy izao. Dia hetsika goavana zany no atao anatin'io ao anatin'ilay atao hoe réduction ny fracture numérique, izany hoe fanomezana tombony ho an'ny daholobe mba ahafahany mikirakira n'ilay teknôlôjia avy lenta. Hetsika voalohany amin'izany mandritra ny FIM io zany miaraka amin'ny VIPE teknôlôjia dia ilay ordinateur na solosaina portable ho an'ny mpianatra manomboka any amin'izay efa afaka mikirakira zany hatrany amin'ny anjery manontolo. Dia fiasa vaovao mihitsy hoentinay zany amin'io satria amin'ilay hoe manome vahana ny rehetra amin'ny toy ny nouvelle teknôlôjia dia mora ny vidiny ary afaka aloha tsy kelikely. Amin'ity taon'ity dia hitrandraka lalam-barotra ny ivelany ny FIM ka ho afaka manondrana amin'ny firenena ny ivelany ny orinasa malagasy na dia azo lazaina fa efa misy maromaro izy ireo amin'izany. Ireo karazana ranomanitra avoleta ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy na ho an'ny ankizy ihany koa, ireo kojakoja fanadiovana sy ny fanatsarana ny tarehy ary koa ireo fanaovana maquillage.
ireo no aroso an'ireo mpanjifa eto amin'ny toeram-pivarotana a Passion Beauté faharoa izay nisokatra eto amin'ny centre commercial La Cité eto Alarby. Misy ho an'ny rehetra ny vokatra eto ho ny tompon'andraikitra. Tsy maintsy misy foana ny fanavozana. Voalohany indrindra aloha le magasin tsara tarehy zao vitanareo fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena le izy dia araka ny teneniko teo ny conseil omen'ireo conseillère de vente zany voatra foana ny anay dia eo ihany koa ny animation isan-karazany zany ataonay ety. Isaky ny 3 volana dia isy ny zava-baovao atolotry ny botika. Isy ihany koa ny fanentanana isan-karazany ary ho fanamariana ny fetin'ny mpifankatiso no zao fisokafanay izao dia isy tolotra manokana omena ireo izay mitondra mividy. Tsy tokony hampatahotra ny olona miditra amin'ny toerana ohatry izao satria manana safidy ny tsirairay avy, misy ho an'ny olona rehetrarehetra zany ny zavatra amidiny eto. Eo ihany koa le lazaiko hoe ny conseillère afaka antan'ireo olona hoe inona no sahaza ho anazy zany. Ny offre le Saint-Valentin zany misy cadeau ho an'ilay olona tonga mividy ety. Mariana ho ihany ireo tompon'andraikitry ny Passion Beauté eto Alarby fa efa nofanina tamin'ny fampahafantarana sy ny fampiasana ireo vokatra rehetra varotana ireo mpiasa ato. Efa nisy raha teo ny fandalovan'ny solotena ireo mpamokatra lehibe toy ny Paco Rabanne sy Christian Dior ka nanome fiofanana ho azy ireo. Andriamato iza moa io azafady? Mikael Radzoferson? Afa-ty amin'ny Tekno miantso anao. I Mikael Radzoferson 13 taona ary mbola mpianatra no nibata ny loka goavana dia ny fiara marka BYD fo tamin'ilay lalao fety miavaka nirahana tamin'ny Tekno ny 15 novambra lasa teo ka hatramin'ny farany volana janoary teo. Androany nanatanterahana ny fisarihana teto amin'ny foibe ny Tekno Behoririka. Atahorinina ny nazony antso dia tonga avy hatrany teto toerana ny tovolahy no tolorana ny fanalahidin'ny fiara. Ny vidy finday teto amin'ny foibe ny Tekno Behoririka no nazony tapakila fandraisana anjara ka nazony loka goavana. Mbola tsy nerikeritry ny ilona reo za dia mbola voaka vidy telefôna anankiray amin'ny Tekno. Isan'ny nazo loka tamin'ity fisarihan'ity ihany koa Andriamato George Justin Rabemananjara izay nahazo ny vata fampangatsiahana na ny frigo. Allô? Andriamato Rabemananjara? Ianao no voasarika taty amin'ny fisarihana Tekno ary azonao ny frigidaire. Azoko frigidaire? Aiza anao zao? Aty Akatso. Akatso? Makatia Behoririka ianao eto amin'ny Tekno zao dia zao miaraka amin'ny karapanondro sy ny telefôna. Aikakaikany ianao fa miandranao zay. Irivo raha tsy mandresy ihany koa dia nahazo ny loka ka fahita lavitra écran plat ny fanomezana azony. Fa ankoatr'ireo dia maro ny loka nozarain'ny Tekno atao anatin'ity lalao lehibe ity toy ny finday maherin'ny 20 parasol, t-shirt sy loka maro hafa ihany koa. Ireo olon-tsotra nanotrina fisarihana androany dia tsy diso anjara ihany koa tamin'ny fizarana loka. Fantatra moa fa amin'ny asabotsy fa 7 volana febroary ho avy izao no anatanterahana ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny loka ho an'ireo rehetra tsara vitana tamin'ity fisarihana androany ity.